Any trano fiavana no iarabananao amizao alahady mandraina izao atononay anao ny fiadanany tompo. Ety Ambatopisy ety manambola ety no misy anay amizao fotoana izao ety nanatanterahana ny Firahalian'by Mpitandrina ny amin'ny synodam-paritany Antananarivo Antsinanana tety ihany koa araka izany no nandraisana sary sy feo izao Fanompoampivavahana izao dia sainay ianao anaraka izany Fanompoampivavahana izany hatramin'ny farany mazao ny tanato. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana riavana izay manatrika izao fanompoampivavahana izao na ianareo izay manaraka amin'ny fahitalavitra ihany koa. Miarabantsika rehetra nahatratra ity alahady voalohany amin'ny volana Febriary taona 2024 ity sady alahady fahaefatra manaraka ny Trinité araka ny taom-piangonana. Ty volana Febriary ity no erahantsika mibanjina ny loha hevitra hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra. Ho aminareo mandrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ho fideranan'Andriamanitra ety ampiandohany zao fanompoampivavahana zao dia ny salamo fa 770 manomboka eo amin'ny 170 ka hatramin'ny 570 no erahantsika rehetra mamaky rehefa izany dia hovetesitsika ny hira laharana 320 ny andininy voalohany sy ny faharoa aokary hitsangana isika rehetra ho fanomezam-boninahitra ny tompontsika. Erahantsika mamaky ary zao ny salamo fa 770 manomboka eo amin'ny andininy 170 ka hatramin'ny 570 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe aoka hiboboka fiderana ny motro fampianarinao any didinao ihira ny teninao lela fa marina ny didinao rehetra aoka ny hamonjy any tananao fa efa nifidy ny didinao efa manana ny famonjenao a Jehovah ary ny lalanao ny firavoravoka aoka ny hovelona ny fanahiko ka hideranao ary aoka ny hamonjy any fitsaranao. Amen. Iombona amin'izao vavaka izao sika riava. Ry Andriamanitra tomponay eo, mideranao izay olona navotanao, no ny fahalehibiazanao sy ny fahatsaranao ary ny fiandriananao. Misaotranao izay no ny famondramponao sy ny fitantananao ny fiainanay, ka nahatraranay ny fiandohan'izao volana faharoa amin'ity taona vaovao diavina ity, sy ahazahoanay manatanteraka izao fanompoampivavahana izao. Raisy Tompo fa tena vokatry ny fonay hanompo anao na amin'ny teny na ny amin'ny asa tsara rehetra
eto amin'ity toerana ity satria fantatray fa manatrika anay eto ianao. Na izany aza nefa Tompo, tena manaiky zahay fa tsy mendrika ny fanatrika aminao. Noho izay efa nanao izay ratsy teo imasonao, tsy nandika ny didinao masina ary nanao izay nampalahelo sy natezitra ny namanay. Ko mifona sy mangataka izay ny amelanao ny elokay, mibebaka aminao zahay. Tao amin'zahay mba handeha araky ny didinao marina tokoa ka hitandriny zany. Ampahary eto aminay ny famondramponao mba handraisanay ny famelan-keloko avy aminao no ny finoanay fa maty hamonjy anay Jesosy Kristy zanakao ary nitsangana tamin'ny maty ka mifona ho anay eo ankavananao. Dia misaotra Tompo no ny famelanao ny elokay ko mangataka izay mba samotarian'ny fanainao masina mba hifatoanay amin'izao Fanompoampivavahana izao. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ny liturgia amin'ny endriny faharoa no erahantsika manome voninahitra an'Andriamanitra ry havana amin'ny alalan'izao Fanompoampivavahana izao. Iroso ho amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika. Ataontsika ny hira 420 ny andininy voalohany dia hitsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Fifaliana ho anay Tompo ny fotoana izay anana ny sampana sekolalahady hizara ny teninao. Mitenena Jehova Tompo, fonokiaino anao izay. Amen. Petraka nareo ry havana. Tonga eo amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora isika ry havana. Ny filazantsara araka ny marka 4 ka ny 5 no katsika hafatra amin'ity alahady ity rakizy sy tanora. Ny filazantsara araka ny marka 4 ka ny 5 rehefa miara-mahita isika dia andeha hiara-mamaky izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary hoy izy izay manasofina hoentiny miaino aoka izy hiaino. Averin'Andriamandeha hoe amen. Ty filazantsara ny marka 4 ny 1 ka hatrery amin'ny 1 zany ry havana ka hatrery amin'ny 7 dia milaza ny amin'ny fanoharana nataon'ny Jesosy raha toka nisy vahoaka maro izay nanaraka azy ka nampianatra teo amoron-dranomasina izy. Zany fampianarana nataon'i Jesosy zany ry havana dia mifatoka indrindra amin'ny alalan'ny fihainoana, amin'ny alalan'ny fihainoana. Dia moa jeresika ry amin'ny 2 manao hoe ary nampianatra azy zavatra maro tamin'ny fanoharana izy ka nilaza tamin'ny fampianarany azy hoe mihaino. Ny sofina zany ry havana no izay ananana ny mpihaino no manana anjara toerana lehibe amin'izao fanoharana nataon'i Jesosy izao. Ny sofina
ry rakizy sy tanora dia iray fitaovana anankiray eo amin'ny vatan'olombelona izay eny amin'ny vatana ambony eo amin'loha zany fatantsika tsara maninona moa no tsy natao tokana ny sofina fa anankiroa misy antony zany noho izany averin'i Jesosy ho an'reto mpanaradia azy reto zany anjara toerany fihenona dia ny fihenona izao fanoharana izao. Ity misy tantara kely anankiray zay tianatsika zany fihenona izany. Misy rangahy zay mipetraka eo akaikin'ny fiangonana atao hoe radaoro. Tia hira be izy io ary ny fitiavany hira dia tsy ao amin'ny toeram-pivarotana ihany fa amin'izay toerana rehetra alehany dia tia hira izy. Fa tia ny mampiavaka azy, izy rery ihany no maheno ny hira izay alefany. Dia misy an'ity fitaovana ity moriavana amin'ny fotoana ankehitriny mba henona izany hira alefa izany. Ka i radaoro zay mpivarotra manana bary izy dia rehefa ao amin'ny bary izy dia mihaino hira sady mivarotra dia apetany tahaka an'izao lay fihenona dia sady mihira izy. Ndray andro tonga tany ampiangonana ny fanaony zany dia mandeha ihany fanaony efa any ampiangonana izy dia mbola napetany ihany lay fitaovana fihenona hira. Toroteny lay missionnaire, toroteny lay missionnaire. Tao anatin'ny Fanompoampivavahana nisy lalitra nandalo dia nipetaka teo akaikin'ny orin-dradaoro. Teo akaikin'ny orin-dradaoro. Voatery zany izy maintsy manino mipaika ilay lalitra teo amin'ny orin-dradaoro dia voasirinkitra lay fitaovana teo amin'ny sofiny. Tamin'iny fotoana zay tsy nahateo an'ilay fitaovana intsony no niteriny mpitoroteny manao hoe aroa izy taminy zay manasofina hoentina mihaino aoka izy hiaino. Nanomboka teo ravara nanomboka teo dia niova ny fiainan'ity mpivarotra malaza teo an-tanàna zay tonga tao am-piangonana ary malaza koa amin'izany fihenona izany hira manokana ho azy izany. Ry havana, ny fihenona dia zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ary indrindra ny fihenona ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia miaso antsika hihaino ny teniny na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana ary aoka mbo hahazaintsika koa ny fotoana zay voatondro hihenona ny tenin'Andriamanitra ao am-piangonana amin'ny toerana maro zay efa voatokana ho amin'izany koa. Ho antsika ary amin'ny fotoana ho avy tsy ho an'ity mpivarotra ity ihany tsarovo mandrakariva fa manakambara aminao ny Tompo ary miteny aminao ankehitriny manao hoe zay manasofina hoentina mihaino aoka izy hihaino. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Vavaka isika. Raha eo misaotranao zay ny amin'ny teninao ahafahana koa mandre misaintsaina izany teninao zany dia mitoera mandrakariva aty anatinay. Tao mizahay ho mpanomponao ho tia sy handre isanandro zany teninao zany. Dia amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy Tomponay no anonanay izany vavaka izany. Amen. Mialohan'ny hitsanganan'ireo hitarika antsika ho amin'ny vavaka fangatahana ny fitsilovan'ny fanahy masina sy ireo izay amaky ny soratra masina. Perikopa voalahatra ho antsika amin'ity anio ity dia andeha ho iraintsika ny hira fanampiny larana fahaenina ny andininy faharoa ihany. We go.
Ry vavaksika ry havana. Ry Andriamanitra tomponay any an-danitro, misaotra anao ary mankasitraka anao feno zahay. Nohony amin'ity fotoana sarobidy izay omenao Andriamanitra anay ity, ka ahafahanay mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao ihany koa izay Andriamanitra rainay io, fa tonga ny fotoana izay andrenesanay ny fivakin'ny soratra ho masina, ary indrindra izay amoaboasanao Andriamanitra izany teninao izany ety anatin'ny fiainanay. Misaotra indrindra Andriamanitra, fa ianao Andriamanitra dia mahalala izay mahasoso mahatsara anay, ary te hiteny aminay tsy tapaka ianao eo anatrehan'ny fiainanay tsiraray avy. Ankehitriny ary Andriamanitra rainay, dia sitraka indrindra ny asanao manan-kera ty anatinay tsiraray avy, ka ny tena sitrakay Tompo dia ny ampidinanao ny fanainao masina ty anatinay, ahaizanay mandresy sy mandray izany teninao Andriamanitra izany. Eo Andriamanitra ireo izay hamaky ny teninao, ianao ilay Andriamanitra manan-karena amin'ny zavatra rehetra no hanokatra ny lelany, ary tsy hanisy disona dia kely akory aza ny amin'izany teninao Andriamanitra izany. Ao ihany koa izay tondra ny afatra ao Andriamanitra, egnaneo Tompo ho tafapaka ty anatinay izany, ka aizanay mamindra mandrakariva, ary aizanay mitondra ny fiainanay tsiraray avy manaraka ny sitraponao. Dia menoa ny vavakay Tompo noho ny amin'ny Jesosy Kristy Tompo, izay te hilaza ny sitrapony aminay. Amen. Amaky ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Exhortation 20. Exhortation 20 andininy 17 Exhortation 20 andininy 1 ka hatramin'ny andininy 17. Amin'ny anaran'i Jesosy dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra ka nanao hoe: izao no Jehovah Andriamanitrao, izay nitondranao nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta tamin'ny tranona handevozana. Aza manana andriaman-kafa fa izao ihany, aza manao sarin-javatra voasokitra ho anao, na ny mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao Jehovah Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro, ka mamaly ny eloko ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafin-dohalika, dia amin'izay mankahala ahy. Nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby izay ty ahy, ka mitandrina ny didiko. Aza manonona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitrao, fa tsy ataon'i Jehovah ho tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany. Mahatserova ny andro sabata, anamasina azy, enemana no hiasanao sy hanaovanao ny raharahanao rehetra, fa sabatan'i Jehovah Andriamanitra ny andro fafito. Koa aza manao raharaha akory ianao amin'izany, na ny zanakao lahy, na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiomponao, na ny vahininao izay tafiditra eo ambavadinao. Fa enemana no nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra ao aminy. Dia nitsahatra izy tamin'ny andro fafito, izany no nitahian'i Jehovah ny andro sabata sy nanamasinany azy. Manajany rainao sy ny reninao, mba ho maro andro ianao ao amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao. Aza mamono olona, aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mety ho vavolombelona mandainga hanameloka ny namanao, aza mitsiriritra ny trano namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an'ny namanao akory aza. Amen. Toizantsika ny vakiteny ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matthieu 7:20, raisina amin'ny andininy 4:20 ary faranana amin'ny andininy 7:20. Ary indro nisy anankiray nanatona azy ka nanao hoe: mpampianatro, inona ny tsara ataoko azahoako ny fiainana mandrakizay? Dia ho Jesosy taminy: nahoana aho no anontanianao ny amin'izay tsara? Iray ny tsara, fa raha te hiditra any amin'ny fiainana ianao
tandremo ny didy ora lehilahy taminy eninavo moa dia ho Jesoa ny hoe aza mamon'olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety ho vavolombelona mandainga manajany rainao sy ny reninao tiavany namanao tahaka ny tenanao ho faranantsika ny fivakin'ny teny ao amin'ny epistily voalohany nosoratany Jaona raisina eo amin'ny toko faharoa dia ny andininy fahatelo ary faranana amin'ny andininy faharaika ambin'ny folo ary zao no afantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremana ny didiny izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana n'Andriamanitra izany no afantarantsika fa ao aminy isika izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany ny didy ela dia ilay teny efa renareo ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafitohinana ao aminy fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany satria ny maizina no efa nahajamba ny masony amen ray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarina amen mialoha ny hitondrana ny afatr'Andriamanitra amintsika ry havana dia andeha ho ataontsika ny ralarana fa 270 ny andininy fahefatra sy ny fahadimy aoka hitsahanganytsika rehetra Mitsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika amen ny lohevitra izay banjin'ny FJKM indray dia mitondra izao lohateny izao hoe mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra mampitandrina amin'ny didiny Andriamanitra dia azo raisina amin'reto lohevitra efa hita anatin'ny perikôpa reto ny votoatiny izao afatra izao voalohany tandremo ny didy raha maniry hiditra amin'ny fiainananao hitantsika amin'ny Matitiko 8:10 zany ny 7:10 ary ny faharoa izay mitovitovy an'izay tandremo ny didy
raha maniry alalan'i Jesosy Kristy lay marina ianao. Jaolina 2:7. Dia raha reo tontolo izay ny lafian'ireo texte reo dia tandremo ny didy raha maniry hiditra amin'ny fiainana anao a miainga amin'ireo liturjia atao amin'ny tempoly, liturjia atao amin'ny sinagoga, ny fototra ilafiany zao texte ao amin'ny bokin'ny Matthieu zao. Sy Matthieu any mitantara azy a, Matthieu milaza azy a 3:20, Marka 7:10, 9:20, Luka 2:20, milaza azy daholo. Samy milazaindreo filazantsara telo reo a fa nanan-karena le lehilahy. Ary Matthieu milaza azy ho zatovo, i Luka milaza azy ho mpanapaka, zany mpanapaka zany a dia président sinagoga zany. Ohatra hoe amin'izao fotoana tsy misy zany moa zany, ny président sinagoga na hoe mpanapaka tsy maintsy olona manan-karena, satria tany ny fidiana, trano ny anaovana sinagoga, izy daholo mandamina raha ao amin'ny sinagoga, tsy maintsy manan-karena mpanapaka sinagoga. Dia azo anto koa zany fa nanana zany fa arena zany ity mpanapaka ity. Ny Marka sy Luka moa dia miantso ny Jesosy hoe mpampianatra tsara ô, fa i Matthieu miteny fotsiny mampampianatra ô. Samy filazantsara ô ilaina zany mamakafaka tsara hoe inona fa maninona miteny an'ity fa maninona tsy tia nolazainy ity. Mampiavaka amin'ny Matthieu zay olaty perikopa eto dia satria izy tsy mijery an'izay lafiny fihetsepo zay izy. Mpampianatra tsara ô, ohatra misy fantokafa, ohatra misy fanatsarana. Ary eo Marka dia milaza hoe tia azy Jesosy, tsy mijery an'izay. Matthieu, Marka sy Luka milaza an'izay. Fa Matthieu miresaka amin'ny jiosy izy zay efa malala tsara, zany hoe asa ny mpampianatra zany, afatana zany hoe asa ny mpampianatra, raby, professeur zany, théologian zany, tsy misy zavatra fihetsepo zany, tsy fihetsepo zany fa tena lalàna mahitsy zany natao hoe mpampianatra. Dia tsy rasany Matthieu zany mpampianatra tsara ô, fa ny mpampianatra zay ambara eto amin'ny Matthieu 3:20 ity dia amin'ny fisainana jiosy sy ny rafi-pisainana jiosy dia tsy olona milaza ara-tsaina fotsiny, fa olona tena mpitaridalana, guide osika malaza azy, tena mitaridalana hoe manoro lalana mba hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny teny sy ny atao, ny ale manazava izy, mampity izy, manitsy izy, mamerina amin'ny lalana marina izy. Dia ony Kristy lay marina. Ary ino sy le anankiray natona azy ka nanao mpampianatra inona nataoko, inona tsara ataoko ahazoko fiainana mbarak'izay. Ary Jesosy taminy nahoana no antonino amin'izay tsara, irainy tsara fa la te hiditra amin'ny fiainana anao, tandremo ny didy. Ny didy io tsy dia mazava loatra io, fa filazana maro, pluriel ny ao, tandremo ireo didy rehetra. Tsika zao manontana zay na ahoana koa fitana zany didy rehetra zany. Mbola tsy lazaiko aminao ary mbola misy 300 zany didy madinika zay namboariny raby sy tao amin'ny fisainan'ny rabinisme jiosy, mbola nisy zany 300 zany. Ahoana no ataterahana zany. Dia hitantsika n'ity Matthieu ty ireo didy lazainy Matthieu, lazainy hoe tandremo ny didy, dia hoe inona ny didy aza mijangajanga, aza manololo, aza mangalatra. Dia fara izy marana hoe fiavana manao taka ny tenanao, tsy ireo ile didy folo ireo teny folo amin'ny film moa tena hoe les 10 commandements, teny folo, tsy ireo ile izy fa talohany nahaterahan'ny fivavahana kristianina dia nivakina tao amin'ny tempolo sy tao amin'ny sinagoga ny didy folo voalohany. Zay vao ny fanakempon'olona, Shema Israel, miano
ry Israely Jehova Andriamanitsika dia Jehova raha ihany tiavana Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra amin'ny sainao rehetra amin'ny herinao rehetra ary ny fananao rehetra zay mahatonga hoe iray ihany ny tsara zany hoe le didy oloha io zany a solonolay a fanekempinoana mianory Israely ao azany teny hoe mianory Israely zany a tena fiainana mihitsy zany fiainana mihitsy zany tandray mididy a tena fiainana jiosy zany io sema Israely mianory Israely ao any amin'ny Deutéronome 4:1-5 ka hatramin'ny 7 lao tatsika an'izany na mandeha ianao na mivoaka ianao na matory ianao na eny an-dalana ianao dia tenenino ampianaro ny zanakao zany raha misy ray mpianakaviana ampianaro ny zanakao zany na mandeha ianao na mitoetra ianao na matory ianao na mifoy ianao ampianaro ny zanakao zany any manomboka ny fampianarana mahatanteraka an'izany mba izy reny afaka anao an'izany andeha ho any analakely ray mpianakaviana anankiray dia mitondra ny zanany izy andeha mba hiantsena dia azonao heverina ve fa izany no teneniny amin'ny zanany zao anaka tiavany Jehova Andriamanitra ao amin'ny fona rehetra amin'ny sainao rehetra andrasa aloha fa misy andao hipeta aloha fa mipeta-pasazy kolotetsika tiavany Jehova Andriamanitra ao amin'ny fona azo heverina ve natanterahana zany za tsy teny ho izy ny avita an'izany fa zany no ambarany io resaka fampianarana io da tsika ao zany le didy folo a somary rehefa natao tany amin'ny liturjia fampiarana amin'ny liturjia ny sinagoga sy ny tempoly a dia ambara lay didy folo lay mianory Israely a ary di faranana amin'io ao amin'ny levitikosy io ny didy fafolo marina fa zany didy folo zany a dia ny lalàna romanina dia nakatahaka tamin'izany ny lalàn'ny amerikanina tamin'ny efatra jolay 1779 dia maka nanovo tao anatin'izany ary ny lalàna droit de l'homme sy l'olombelona ao anatin'ny didy folo io nanovozany zavatra rehetra dia asiana mitandrina reo didy ireo fa ireo teny folo ireo no mitondra fiainana ireo tenindreo ary raha miteny Jesosy raha te hiditra amin'ny fiainana ianao dia raha te hiditra amin'ny fanjakana ianao volazo amin'ny 4:4 zany raha miresaka izy a ny amin'le zaza no sakana ny mpianatra le ankizy tsy hotany latona azy anto azy ny fanjakana dia milaza n'izany hoe fiainana mandrakizay a fidirana ao amin'ny fanjakana zany zany hoe miditra ny fiainana dia mandova ny fiainana mandrakizay mba elana amin'ny fitsarana any amin'ny 𝙃𝙤𝙑 na any amin'ny afo zany natao hoe miditra amin'ny fiainana mba elana amin'ny fitsarana raha ho avy le mpitsarana meloka dia any amin'ny afo zay natao hoe miditra amin'ny fiainana raha te hiditra amin'ny fiainana ianao tandremo ididy ty tandremana ty moa dia milaza indrindra zany hoe fianarana zany no tena dikany io voalohany mianatra mandalina mba azona mampiatra ny didy eo amin'ny fiainana raha vadika amin'ny teny hafa dia zao tena milaza fifandraisana amin'Andriamanitra zany didy zany io ny fifandraisana amin'Andriamanitra misy teny hébreu manao hoe mitzva zay zay mitzva zay a dikan'izay dia hoe fifatorana amin'Andriamanitra zany didy zany tandremo ny fifandraisana amin'Andriamanitra zay ny tena fototra tandremo ny fifandraisana amin'Andriamanitra ankatoavy ary io fitandremana sy fankatoavana io dia mitovy fampiasan'ny olona eny an-dranomasina tatsambo tamin'ny andro taloha tsy mbola nisy ny famantarana avaratra dia io fisotro ny kitana io zany a nijeren'ny tatsambo makaiza ny kitana amantarana hoe ary ny lalana zotra tsara kokoa tsy misy rivotra tsy misy nenena dia io kitana io nijerena dia rehefa takondrahona io kitana io
na misy rivotra dia tsy mandeha izy. Ny maso zany amin'ny kitany io foana, io mitarika azy tarika ny lala fampiasany tatsamo zany zavatra io kitana io. Dia zay le mitandrina tsy miala le maso, mijery ahoana indray no ahafahana miaina, fijerena fitoliana tsy tapaka, zany ny diana mitandrina sy makatao. Raha ohatra ampifandraisana amin'izao lalaon'ny kanina 420 zao dia ny mitandrina zany dia ilay mpiandro tsatokazo tsy mamela mihitsy hiditra ao amin'ny aratony zavatra raitra tsy avelany miditra ao. Dia zany tena mila fisainana sy fanahy zany fitandremana ny didin'Andriamanitra izany. Azona mampahatra azy ao amin'ny fiainana manontolo, indrindra ao amin'ny olona samy olona. Zay ny tesahandro tapany faharoa amin'ireo didi folo reo. Ao amin'ny matodiko faha-12 dia miresaka fifandraisana daholo. Mpivady, fomba manomboka dia fifandraisana mpivady. Ahoana na mpiarana tandremo re didy amin'ny fiaina tokantrano mba hisorohana ny fisanam-panambadiana. Eo manaraka ao dia miresaka andrizy mikasitra ny hoe azararana ny zaza fa nytoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana ny fifandraisan'ny fiangonana amin'ny fijerena ny zaza sy ny ankizy, hitandremana zany mba azony fiaina. Ary eto izy dia miresaka an'izy hoe inona moa nitanjony Jesosy. Tenenin'i Jesosy tamin'ity lehilahy mpanan-karety, andana midio ny fanananao, omeo ny malahelo. Ahoana ny fifandraisana amin'ny malahelo, ny mahantra feno zany ny tanàna, rehetra hita fiainana ianao, tandremo malahelo. Ary araka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no afahanao mity reny olona ireny. Ary ho farany ho Mateo 12 io dia ny Jesosy tenany mihitsy no ny finoana. Zavatra faharoa ambaraky fitandremana ny didy dia hoe raha maniry alalan'i Jesosy Kristy ilay marina ianao, tandremo ny didy. Miainga avy amina fampianaran'ny Kristy tao amin'ny fiangonana zany tamin'ny andron'ny Jaona apôstôly. Zao no afantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremana ireo didy mbola pluriel ihany ambarainao. Zao no afantarantsika. Zao samy matao ateny mitovy daholo, grika daholo reo zao no afantarantsika ginosko no ambaranao. Fa mahalala antsika very ny Paoly io zany. Nisy fampianarana ny hely tao amin'ny fiangonana zay mandahany Jesosy ho Andriamanitra. Ny fanahy ao anatin'ny olona ao tereny ty vatany ty dia tsy mahita fahafahana, dia mba raha ty hialo anatin'ny io fanahy dia ampijaliana ny vatana. Atao fadikana, tsy fanapadiana, ampijaliana ny vatana. Zay ao am-piangonana misy an'izany fampianarana zany. Zany ny olona mahalala an'Andriamanitra dia tsy maintsy miditra amin'izany lalana zany. Ny elo tao amin'ny fiangonana zany. Ary niteraka korotana tao amin'ny fiangonana zany ka nahatonga ny Jesosy vananomboka ny epistily ny lampy hoe Jesosy tonga nofo hitanay, renay, tsapanay ny teny fiainana. Satria tsy leken'ireo gnostisisme reo Jesosy ho Andriamanitra. Teo amin'ny azo fijaliana izy fahasary fotsiny zany fa tsy izy iny teo amin'ny azo fijaliana. Ny hoe mahalala araka ny fampianaran'ny Jaona ary dia tsy fahalalana ara-tsaina fotsiny na zava-miafina. Tena nisy ny teny hoe zay mahalala an'Andriamanitra nefa ny fiainana tsy fanaraka amin'izany. Na anisan'ny nahalala an'Andriamanitra zany ireo filôzofy, ny fahalalana zany tena zava-dehibe amin'ny filôsofia. Ry Sokraty sy Platon zay mpivady homosexuel ositsika, tsy mampaninina zany mahalala an'Andriamanitra zay fa zay mirahalahy mivady, tsy mampaninina zany, tsy idirany fanahy zany any nofo zany zavatra. Zany zavatra any anisan'ny nanozongozona mihitsy ny finoan'ny mpino tamin'izany. Fa ambaran'ny Jaona apôstôly eto fa ny fahalalana zany fantatsika tsara zany hoe mahalala zany foteny amin'izany teny zany dia hoe lala fitiavana zany. Ny fahalalana zany dia vokatry ny fifakazaran'ny fo amin'Andriamanitra, fifakazaran'ny fo amin'Andriamanitra. Zany milazana ny mahalala hoe mitia, ambaran'ny Jaona hoe mitia an'Andriamanitra,
mitoetra ao aminy ao aminy. Ireo mpanely fampianaran-diso dia samy milaza fa malan'Andriamanitra nefa mankahara ny hafa, manimba ny fiainan'ny hafa, mpandainga, ary misy famaritana vaovao meny John apôstôly atao hoe inona natao lainja. Zay milaza fa izako za malan'Andriamanitra nefa mifanohitra amin'izany ny fiainany zay natao hoe mpandainja. Raha tahaka izao ny fiainan'ny malagasy be dia be ny mpandainja. Tena lainga ny mampahantra ny malagasy. Misy mitolona ho kristianina nefa izao ny fiainan'ny malagasy. Be dia be ny mpandainja ary lainja dia tsy hafa vasa ny devoly zany. Tena ady amin'ny devoly no ataon'ny fiangonana, ataon'ny firenena amin'izao fotoana izao. Milaza fa kristiana, milaza fa izao nefa tsy zany. Misy namanao mijaly, misy namanao ory, misy namanao izay ao anatin'ny fahoriana tanteraka, nefa tsy mampiketsi-po akory zany. Firenetsika, fiangonatsika, fianakaviantsika any amin'ny mpanapakevitra politika sosialy sy toe-karenany misy mitonona ao kristianina any. To titra fotsiny zany. Asika kodiko ny atsarany mahalala an'Andriamanitra, mifankazatra amin'Andriamanitra. Joba dia efa nahita an'izany. Mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia ahoana izy? Iadany ianao. Zany mifankazara amin'ny fo zany no ahafantarana ny fatitra ny fahalalana an'Andriamanitra. Tandremo ireo didy. Ary Jesosy any miteny an'izany hoe tsy izay manao amiko hoe tompoko no hiditra ny fanjakana lanitra, fa izay manao sitrapony ray izay ny an-danitra. Fanindrino hoe niditra ny fanjakan'Andriamanitra hanana fiainana mandrakizay. Ka toavy ny didiny teniny sitrapony izay marina mandrakariva. Ary marina foana tokana manerana izao rehetra izao. Ho azo ny voninahitra ho aminao kosa ny fanahy ny fankatoavana amin'ny fitandremana ny didiny raha te hita fiainanao, raha te halala azy marina. Amen. Eo mibavaka isika rehetra. Ry Tompo Andriamanitra raisanaka ary fanamasina, mahatsiaro menitra tokoa izay raha manoloana ny teninao izay nambara taminay teo, satria tsy mahatandrina akory na dia ny iray amin'ireny didinao izay tokony nataona ireny. Nampianatra anao fa ny fitandremana ny didinao no azahoanay ny fiainana makany aminao Andriamanitra iray. Tsy mifanaraka amin'ny sitraponao nefa ny ataona tsiray avy ry Tompo Andriamanitra eo. Mifona ary mamelany helokainy ianao ry Tompo Andriamanitra eo. Aza reraka ianao no mampianatra anay ary manao fanetahany mandrakariva amin'ny fanarahananao. Fa tsy misy lalana makany aminao Andriamanitra afa-tsy ny fanarahana ny sitraponao. Ary mbola nampianao izany ankehitriny ny amin'ny fampianaranay fa ny fitandremana ny didinao dia tsy misy afa-tsy ny fahalalanao Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay anlalana tokana makany aminao. Tsy misy maka izay na dia ray akory aza. Tsy mifanaraka amin'ny sitraponao ny zavatra tanterahanay. Koa izany indrindra ry Tompo Andriamanitra no angatahanay amin'ny ity anio ity, ny mba ananay foendry fanamazoto
ary indrindra ry tompo Andriamanitra ny fitandremana ny didinao mba handehany araka ny sitraponao. Da tano izahay vimbino arovy ihany koa mba tsy ho azon'ny fankapana fa ireny didinao sy fitsipikao izay efa nomenao fahaizay ireny mba hitoetra ao anatinay, mba azahoanay fiainana mba efakasakanay aminao Andriamanitra tsy toa. Sy ilay Jesosy Kristy izay fandranao hamonjy zay tontolo izao. Mipetraka ao ambany fitahinao ry Tompo Andriamanitra io. Ny fiainako avinay amin'ity volana vaovao ity mba ho ianao ny taritalanay mba handeha araka ny sitraponao, ka ny teninao no hitaritalanay amin'ny tsara sy araka ny sitraponao. Ampivatahako ny lalanao izay ry Tompo Andriamanitra io, satria izany teninao izany no fanilo sy fanazavana ny dianay mba handehanany any aminao. Maro Tompo ny fakapana izay manangolana isan'andro san'andro ka mitady anay tsy hahafantatra ny Jesosy Kristy mpamonjy izay efa nekenay fa ho mpanafitra zao tontolo izao. Mino sy mahantena izay ry Tompo Andriamanitra io, fa amin'ny androm-piainana rehetra dia ianao no hiaro, hivimbina, lohalalana sy fotolalana amin'ny androm-piainana rehetra. Ny vavaka asanitray ry Tompo Andriamanitra dia sy tanteraka ary tsy tonga lafatra, fa ny tsara indrindra dia ampiarahany amin'ilay vavaka izay efa nampianarinao ny mpianatra fahiny manao hoe andesika hiaraka hanambarany finoantsika amin'ny alalan'ny fanekem-pinoana apostolika. Aoka hitsangantsika rehefa. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompo mpanao ny lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana ataontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Verjeny, nijalana napaka Ponto Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalefa, nidina tany amin'ny fiaina-tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka kavanan'Andriamanitra ray tsy tompo, avy any miaviny tsara ny velona sy ny maty, mino ny fanahy masina, fiangonana masina manera zao tontolo izao, fiangonana ananisa, famelan-kely, fitsanganany tena ny maty, ary ny fiainana maty izay. Aoka hipetraka ny fiangonana anatanteraka ny rakitra isika riavana ao anatin'izao Fanompoampivavahana izao dia rakitra iray hotatazana no ho ataontsika ny hira fanampy ny larana 𝙃𝙤𝙯 no iraintsika mandritra ny fanatanterahana izany rakitra izany. So
lasarana faefatra amin'ny 350. Irambavaka ho ataotsika ho fanolorana ny rakitra ny hira larana fahenina amin'ny 700 ny andininy fahatelo faranana amin'ny amin'ny. Hira fahenina amin'ny 700 ny andininy fahatelo dia maharitra mitsangantsika fa tonga dia hitoy ho amin'ny famaranana ny fotoana. Melohan'ny tsotrano ry havana dia ataontsika ny hira larana fa 700 ny andininy voalohany ihany. Jehova mahatsiaroko amin'ny tahiantsika, hitahi ny taranak'Israely izy, hitahi ny taranak'Arona izy, ho tahiny izay matahotra an' Jehova na ny kely na ny lehibe. Jehova ny ampitombo anao, dia ianao mba amin'ny taranakao, hitahi anao ny Jehova mpanao lanitra sy ny tany. Amen. Petrakisika manao vavaka mangino anatrehan'ny Tompo. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Isaorantsika amin'ny Tompo ry havana fa afaka niarany ombina isika tao anatin'izay fampivavahana izay. Isaorantsika indrindra ihany koa izy fa mbola niteny tamintsika indray tamin'ny alalam-panompony tamin'ity androany ity. Araky nambaraka teny am-piandohana dia tetỳ amin'ny Firahalian'by Mpitandrina, tetỳ amin'ny synody aparitany Antananarivo Antsinanana no nandraisana sary sy feo izao fampivavahana izao.
eto akaiky eto indrindra Andriamatoa Rakototiana Fidimanana Clément Hervé Mpitandrina izay filohany zany Firahalian'by Mpitandrina izany anazava mifoy amintsika hoe ina marina moa izany Firahalian'by Mpitandrina izany. Sotran'ny finoana nametraka ny fanontaniana. Arak'izany moa ny Firahalian'by Mpitandrina dia sehatra anankiray atao anatin'ny sahan'ny FJKM natao hifampaherezany mpitandrina eo amin'ny asa fanompoana. Tahaka ny olona rehetra ihany mantsy dia mba mila fampaherezana ihany koa ny mpitandrina amin'ny asa fanompoana izay tanterahany eo amin'izay zavatra manokana mitranga eo amin'ny fiainany amin'ny mpitandrina azy dia io sehitry ny Firahalian'by Mpitandrina io no hifampaherezana amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fifampitondrana izay mavesatra raha ohatra ka misy zavatra mahaory tranga teo amin'ny fiainan'ny mpitandrina. Eo ihany koa ny fampizarana izay mety ho fifaliana nanamarika ny fiainan'ny mpitandrina sy ny ankonany dia izay no fanatanterahana ilay voalazan'ny mpanao salamo hoe tsara raha ny mpirahalany miara-monina dia aseho anatin'izany Firahalian'ny mpitandrina izany. Fa ankoatran'izany ihany koa dia sehatra anankiray natao hifampizarana traikefa ny sehetry ny Firahalian'ny mpitandrina ka ankoatran'ny fifampiofanana izay karakarain'ny FTV FJKM amin'ny alalan'ny recyclage pastoral dia ao anatin'ny Firahalian'ny mpitandrina io ihany koa zany no anatanterahana fampianarana maro samihafa eo amin'ny samy mpitandrina. Ary araka ny fandaminana eto anivon'ny sahan'ny FJKM moa dia indray mandeha isam-bolana no anatanterahana izany fivorian'ny Firahalian'by Mpitandrina izany. Ho an'ny eto amin'ny synodam-paritany Antananarivo Antsinanana manokana dia isaky ny talata farany amin'ny volana no anatanterahana izany fivoriana izany. Ary miavaka manokana moa ny androany satria fivoriana voalohany amin'ny taona vaovao nomen'ny Tompo ity izao dia izany no antony anatanterahana azy aty amin'itony sehatra maitso sady mba miala kely no mahazatra. Misaotra indrindra pasterany amin'izay fanazavana fo izay mahakasika an'izany Firahalian'by Mpitandrina izany inona ihany koa fanandray fahalalana isika izay nanaraka izao fandarana izao dia mamey fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.